Ampitomboina ho aminareo hatrany ry havana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika lohan'ny fiangonana. Andeha araka hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo, nomenao ny volana septambra ary mifarana anio izany. Misaotra ny amin'ny lohahevitra nosaintsainay dia ny hoe miorina amin'ny finoana ny mpino. Misaotra ny amin'izay nomenao anay rehetra tao anatin'izany, na ara-tsaina na ara-batana, ara-panahy, amin'ny maha-olona nay iray manontolo. Misaotra indrindra Tompo, ary mifona nefa izay amin'ny otanay, amin'ny fahalemenay sy amin'izay mety ho fahazaran-drasinay. Mamindrafo aminay Tompo ankehitriny, dia mangataka ny fanahinao masina hitari-dalana, hanamasina ary ombanay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Amin'ity an'ity ry havana dia andeha sady tahaka ny hoe mamitona izany tsika an'ilay lohahevitra io, no mametraka mitombo koa an'izay lohahevitra izay ary indrindra ny amin'ny fiainantsika isan'andro. Ka ny vavaka nataon'i Paoly ho an'ny mpino no andeha ho jerentsika ary. Izao izany vavaka izany eo amin'ny Efesianina 4:7, 9-10 ka hatramin'ny 17. Dia ampahany izany amin'ny vavaka nataon'i Paoly ity tsoahana ity. Efesianina 4:7, 9-10 ka hatramin'ny 17. Jerentsika tsara foana izany hoe miorina amin'ny finoana ny mpino izany. Dia mba hampazava azy dia ndao vakiana araka ny hita ao amin'ny DM, dika teny iombonana ekumenika eto Madagasikara ilay izy. Efesianina 4:7, 9-10 ka hatramin'ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Mangataka amin'Andriamanitra aho mba homeny anareo araka ny haren'ny voninahiny ny ho atanjahana fatratra ao anatinareo amin'ny herin'ny fanahiny, ka hitoeran'i Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana, dia hamahatra tsara sy ho mafy orina amin'ny fitiavana anareo. Zava-dehibe izany ry havana, dia iombonantsika mihitsy ny miara-manao hoe amen. Izany tonom-bavaka izany mamitona ny amin'ny fanirian'i Paoly izany. Faniriany izany dia mitoetra ao anatintsika ny fanahy masina rehefa matanjaka avy amin'ny fanahy masina isika, ary dia mamaka tsara, miorina mafy amin'ny fitiavana. Hitantsika amin'izay fa eto dia vita ny an'Andriamanitra, vita ny asan'ny fanahy masina, vita ny an'i Jesosy Kristy, fa ny ahy, ny anao, ny sisa izany. Tsy hoe tapitra ny volana septambra dia tsy orina amin'ny finoana intsony ny mpino, fa dia mino izahay fa miorina amin'ny finoana mandrakariva ianao. Asehoy amin'ny fiainanao isan'andro izany, mandra-piavin'ny Tompo ry havana. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, mametraka an'ity herinandro vaovao ity ao anatrehanao izahay. Ny tenanay tsirairay avy fantatrao ny momba anay Tompo. Izay tsy ampy araka ny sitraponao dia fenoy. Raha tady hihoatra andeha amin'ny sitraponao izay fa tsy hanaraka anao dia ratsano, esoriko izany. Ny asa mandraharaha, ny adidy aman'andraikitra apetraka eo am-pelantanao mba ho lavorary. Ny mpianatra mianatra omeo saina matsilo, ny ankonana rehetra omeo izay ilainy amin'ny maha-olona vatana, saina, fanahy, ary ny faniriana sy ny fikasana tsara ao anatinay tsirairay avy Tompo, ka sainay atao amin'ity herinandro ity dia ianao ny hahatanteraka izany araka ny sitraponao. Arovo ny tsirairay avy, arovo ny isan-tokantrano amin'ny aretina, amin'ny loza, amin'ny asan'ny devoly, amin'ny ratsy rehetra. Hitoetra amin'ny fahamasinana mandrakarivany izay mpino miorina ao aminao Jesosy Kristy. Dia hanapaka ao am-pona isan'andro ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo izay irariana mba ho aminay tsirairay avy hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.